amin'ny fifaliana lehibenay no androsotroana totokantranotsika izay mentsy mandresy sy iarahana aminao izay manaraka trany ny fampianarana mitondra famonjena sy fiainana mandrakizay izay mitarika sy manome fifaliana sy firafirafonao izay tramihaino satria resaka fandalana fahotana lasa tena tsy mahay manota intsony izay miaraka amin'izany atao hoe iahosoaza asambarana be tsisy oatra izany ary tena fiadanam-be mihitsy ny akaiky ny seho anilany ary izany ny ampahafantaranao an'izany atsarana izany ary amin'ny resaka momba ny amin'ny krismasy indray moa tsika androany hoe zava-doza ho anao io ka mieritrereta zany tika zay ho anareo izay anao an'izany tsy izay efa mpanao an'izany tsy izy rehetra efa mieritreritra ny anao an'izany dia zava-doza miandry anao anatin'io fa fanimpazana anao any amin'ny elo ny fiafarahany zany sazy zany raha mbola toizanao ihany ny ataonao tonga ny fotoantsika izy erosotsika amin'ny teny aviatrantsika deroso amin'ny votoaty ny fampianarana ny krismasy io krismasy io ve tena manaraka lalàna sa tsy manaraka lalàna Andriamanitra ary azo atao sa tsy azo atao vala mahitsy sady tsy manaraka lalàna zany io sary io lalàna an'ilay Andriamanitra Abrahama atao amin'ilay zanaka ny rahany tsy manaraka an'izany io any hoe mpandika lalàna zany ianao dia ny atao hoe mpandika lalàna dia devoly satana dia mitovy kilasy amin'izay zany ianao ary itsipazanao any amin'ny elo satria ny mpandika lalàna dia atao hoe mpanota ka rehefa mpanota dia tsy mahazo makany amin'izany atao hoe lanitry lanitra zany ka itsika zany androany hijery an'izay teny rehetrarehetra izay ny voalohan'ny teny dia voararany soatra masina izy io Korinthianina faharoa toko fahadimy vaketsika kely Korinthianina faharoa etra dia mamaky moa zany zay efa manana soatra masina iny fa za moa mamaky anazy ato zany ana baibolinareo mitovy ihany io na baiboly zany satria baiboly ihany moa tiana atao application ty dia vato ilay zany Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy enina ambin'ny folo Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy enina ambin'ny folo koa dia tsy mahalala olona intsony araka nofy isika eny na dia nafantatra ny Eosua araka nofy azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy tena tsy azo fantarina intsony zany le izy tsy azo atao mihitsy zany mahafantatra ny resaka momba ny nofiny iny lay nofy mihitsy ny resahako ka raha teraka izy dia nofy niteraka iny zay le hoe zaza niteraka ho antsika hainareo tsara mihitsy ny zany sary zany ka ny ateo hoe zaza dia nofy ny dikan'izay ny hitan'ny masonao teo fa tsy nisy ny teny tao hoe ary dia fanala hiteraka ho antsika ka tsy hita maso izy raha vao zany fa zaza niteraka ho antsika ary voalaza ny soatra masina mihitsy ny fa tena nofy tena naka endrika nofy izy araka ny nao vakitsika indray aloha zay atao amin'ny boky ny Hebreo iverenantsika io teny io rehefa avy eo Hebreo 2:11 Hebreo 2:11 voilà Hebreo 2:11 aiza misy teo lasa aloha ohatrany tsy izy le voasoratra eto fa lasa aloha Hebreo 2:14 maka efa tsy 11 14 tsy 11 fa 14 koa satria manana nofo aman-drany zaza dia mba nandray an'izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana herin'ny fahafatesana dia ny devoly zay zany hoe nandray ny nofo aman-dray koa zany io zanaky ny avo indrindra io ka rehefa teraka izy zany dia mba nandray an'izay hitaka ny zaza izy nofo zany ny teraka iny izany hoe ny fahaterahany zany dia teraka tao amin'ny nofo izy
tena nandray an'le nofo izy ary nofon'iny mihitsiny a zay nyraisiny tam'izany de tena nofo ota satria ny tena marina tsy misy olona avy any amin'ny avo indrindra any hitondra nofo aty aminareo ty raha tsy misy antony manokana satria nanitandreo tsara na ninjereo tsy hitanareo maso ka rehefa te hijery izy mipotra izy mipotra tsy te hipotra izy tsy mipotra ohatran'izany ny sary ka raha ity zanaky ny avo indrindra ty a tsy tokony andeha ty aminareo ty fa manana ny momba anazy sy ny fiaina manokana hatrany amin'ny vatana spesiala anazy any amin'ny lanitry lantany fa noho ny amin'izy nidina anakety de nalainy mihitsy nylay nofonareo olombelona de mba nitafiny ary tena nataony hoe nofo ota izany hoe ilay nofo noentiny Ahosoa izy zany a de tena nofo ota fahotana mihitsy zany milevonao anatin'iny nofo ota mihitsiny tsy izy ny ota fa ilay nofo noentiny mihitsy ny ota zany hoe raha iny izy teraka iny zany no jerevanareo sakalazinareo a de ota iny nofo iny ka naterany de nofo ota niteraka tamin'iny donc vakitsika am'izay ny tenin'Andriamanitra zany hoe esa misy ny Romanina mbola vakitsika aloha ty de zay tsika vo mifeana am'le teo a Romanina toko fahavalo a Romanina toko fahavalo de andinin'ny fify teo andinin'ny fahatelo fa izay tsy hainy lalàna satria nofo nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameroka ny ota tao amin'ny nofony eo zany tsika de mahita tsara mihitsy ny hoe Ahosoa lay zanaky ny avo indrindra zany a iny nofo ny tena nofo ota ny tena izy zany ka raha iny nofo ita iny zany no la izy teraka iny no hoe ho tsalovanao ho ankalazainao de matsiaro ota ianao ny tena izy ary mankalaza ota ianao ny dikan'izay ary manome voninahitra ota ianao satria nofo ota iny ka tena tsy ekeny mihitsiny de zay no mahatonga ny hoe tsy azo atao mihitsiny a ny manao an'izany fankalazana krismasy zany satria fankalazana an'izy nofo iny a ka lay nofo de nofo ota de tsy azo atao mihitsiny tsy azo atao mihitsiny zay le iverentsika am'izay le teny a arikatra am'le Korintiana faharoa toko fahadimy a ny andinin'ny fino zany enina ambin'ny folo a zay koa dia tsy malala olona intsony araka ny nofo isika enina de nafantatra ny Ahosoa araka nofo asika ankehitriny a de tsy fantatsika araka izany intsony izy tena tsy azo fantarina intsony dikan'izay zany a foana krismasy zatra devoly nampianatra an'izany miaraka amin'ny devoly anao rehefa manao an'izany na iza mety andresy lahatra anao hoe tsy zany le izy rehefa lalàna de lalàna zay daholo nge nampianarin'io Andriamanitra tsy izy anareo io e namitaka anareo nge ho ahy io Jesosy io e tsy io Jesoa io tena namitapitaka anareo ary de mody rehefa avy namitaka anareo izy a de tadiavany hevitra am'izay mody anamboarana ny sainareo nefa de fita mahitsy be hoe manaonao foana miady am'le Andriamanitra Abrahama le Andriamanitra Abrahama miteny hoe tsy azo atao tya fa izy misisika foana anao an'io de mbola sy tonga saina ve nareo hoe zavatra Andriamanitra ny rana devoly mpiara-miasa amy devoly iny a hamitaka anareo tahaka an'izao mbola sy tonga saina ihany foana ve nareo rehefa miteny an'za de tezitra ny sasany reny olona teritsy reny ola te hanipy anao any amin'ny elo fa za miditra am'izany raha manana ny famarina izy tokony tsangana izy mba miteny anefa ela be ny antsony reny fisanga mety manatona zany fa ny fanaratsiana foana rehefa ny ambadimbadika any tsy mba tahaka ny lehilahy tena mijoro za zao mijoro tena miteny hoe tiany marina raha misy mahita marina akoatran'io nareo toero de hitatsika eo ny famarianareo nga nisy nanao navita an'izany na iray aza fa de fitiavana ny teamaly fotsiny moa ny sasany tena izy satria na de eo am'le anarana fotsiny ara de efa diso ianao avy any amin'ny jiosy ny famonjena raha ohatran'izany ka io Andriamanitra io jiosy
de tokony anarana jiosy no voaka eo ary Yahosoa tena anarana jiosy mihitsiny. Yahosoa de tena anarana jiosy. Jaona 4:22, Jaona 4:22. Fa avy any amin'ny jiosy ny famonjena. Oke vakitsika indray aloha ty e. Parentesika indray aloha a. Jaona 4:22. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy any amin'ny jiosy ny famonjena. Zany hoe ty mpamonjy ty zany jiosy ny dikan'izay, ka amin'ny majiosy anazy a de tsy maintsy anarana jiosy no mena azy. Ary hitantsika zany reketra amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly fa nanohy ny anarany tamin'ny teny Hebreo izy raha resaka tamin'ny Apôstôly Paoly. Nefa moa de nizatra voasoratra ao dia navadiky ny olona amin'ny teny Grika ilay anarana ao. Donc vakitsika de isika voajery hoe zay tsika voiteny hoe anarana Grika nge io Jesosy io e, na io Jesoa io e. Ndao a Asan'ny Apôstôly 26 a, Asan'ny Apôstôly 26 a 14-15. Ary rehefa lavy tamin'ny tany zahay rehetra dia nandreo feo nilaza tamiko hoe tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo. Teny Hebreo io a, nanao tamin'ny teny Hebreo hoe zany hoe resaka amin'ny teny Hebreo zany ty. Saoly Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Resaka amin'ny teny Hebreo io. De zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fandronana. De hoy izao, iza moa ianao tompoko? Ary hoe ny tompo, izao no Yahosoa zay nirahanao, zay enjehanao zafady indrindra. Izao no Yahosoa zay nenjehanao. Ka eto zany tena marina ny fifampiresan'ilay zanaky ny avy indrindra tamin'ny Apôstôly Paoly dia tamin'ny teny Hebreo. Ka raha nanorona ny anarana izy ve anao anarana amin'ny teny gasy ary tady anao ny ametraka fanontaniana. Fampiresaka amin'ny teny Hebreo zareo a, ka ahoana moa zany no teny gasy mivoaka avy ao? Satria Jesosy na Jesoa de teny gasy zany. Fa raha ny fampiresaka tamin'ny teny Hebreo izy a, de tokony anarana de tsy maintsy fatria tokony de tsy maintsy le anarana amin'ny teny Hebreo zay nanona ny anjely azy tamin'ny voalohany tany amin'ny Maria. Raha niora tamin'ny Maria ilay anjely ka niteny hoe hiteraka ianao a, de ny anarany ataonao hoe Yahosoa, satria Hebreo le anarana. De amin'ny maha Hebreo le anarana zay a, de tsy azo ovaina mihitsy zay anarana zay. Somary anao parentèse kely matsika ho aloha. Amin'ilay efatra aty amin'le anarana mihitsy nge ho anareo mivoa e. De normal n'Andriamanitra tsy izy ho tomponareo de io nareo manao fonatra any amin'ny Krismasy ho ataonareo. Nefa zatra tena fady indrindra mihitsy zany. Lalàna tena fady indrindra, tsy mety eo mason'ny dada Yava. Provon'izany jereo ny ataonareo, nareo mamilava rehefa tonga ny Krismasy io, feno ny bara. Andriamanitra nareo ve no ankalazaina de bara sy ny famamona sy ny zava-doza no mitsangatra ny amin'ny balina ataonareo. Tena mampalahelo ane zany mahatezitra. Io Andriamanitra Abraham io tena tsy faly aminareo zany io. Mody mitonitona anaran'Andriamanitra Abraham nareo fa zatra tsy Andriamanitra Abraham akory io arahanareo fa zavatra hafa. Efa hoe efa entina devoly nareo de mbola sy tonga saina ihany. Satria any amin'ny fandikan-dalàna sy mampatezitra le Andriamanitra Abraham ny tena ataonareo. Fa tsy tia lalinareo fa tena lehibe mokondoha fatany any amin'ny tsizy. Ohatra antsika ny teny. Voalohany indrindra, tonoana io Andriamanitra io a, zanaky ny avy indrindra io dia avy any amin'ny jiosy io. Jiosy izy ny dikan'izay ny anarany. Rehefa nifampiresaka tamin'ny Paoly de nifampiresaka tamin'ny teny Hebreo mazava ho azy fa anarana Hebreo no nivoaka teo fa tsy anarana malagasy akory no nivoaka teo na anglisy na frantsay. Fa zatra tsy mety koa zany. Roa zay. Ary ny fahatelo a, voalaza soatra masina fa tsy azo ovaina io anaran'io. Asan'ny Apôstôly 4:12. Asan'ny Apôstôly 4:12. Asan'ny Apôstôly 4:12 a, tsy azo ovaina io anaran'io. Efa hatrany ny fahavoazanareo. Asan'ny Apôstôly 4:12. Fa ny beloha sy ny be saina sy ny tsy miraharaha moa de mbola noho ny ataony izy a, anazy ny azy. Dahoara Asan'ny Apôstôly 4:12 a, fa tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no menan'ny olona zay azahoantsika famonjena. Tsy misy anarana hafa ary tsy misy famonjena any amin'ny hafa, ka io anaran'io zany ny azona famonjena. Noho izany lay anarana tena important lazay ny soatra masina mihitsy fa tsy misy anarana hafa. Ray le anarana zany, de tsy maintsy anarana Hebreo io.
ary le anaran'ny Hebreo zay mafaka ny olona fahotana de zay efa hitantsika rehetra eferamahita miaraka amely ihany misy an'izay afaka ny fahotana zay miaraka aminy Yahoshua io anarana io. Zany no matena Andriamanitra azy namoaka le didy hoe tsy azo atao ntsony mahafantatra araka ny nofo, nefa nijereo nareo ty mamantatra anazy araka nofo tsaratsara mihitsy nareo ary dikainareo mihitsy le lalàna araka ny eritreritrinareo de terenareo fotsiny araka ny fampianarana efa nampianarana nareo fa tsy mandeha araka ny famarinana nareo. Zava-doza anie zany le olona fa nareo zany ve ny fomba nareo no atao sany tena ny fomba an'Andriamanitra no arahana fa antahiana apetraka aminareo tsy re avy zany. Ny tianareo ve ny atao sany tian'io Andriamanitra Abrahama io no arahanareo, valy ny tianareo no natao ka rehefa ny tianareo ny atao de ny tiany koa no manipy anareo any amin'ny elo fa samy manao zay tiany io ataovy zay ataonareo ary fa hitsipy any amin'ny elo nareo rehefa maty fa tsy avonjy anao misy io pastera na imopera io tsy avonjy anao zany io. Reo koa raha hitsipy any amin'ny elo tahaka anao mitovy ihany ny rezultat fa maninona raha mba mety miaino am'izay fa inona mihitsy ny olana anao no tsy hitezanao miaino ny fahamarinana sady efa fitiny ty amaly fotsiny zao mba mieritrereta daholo fa olombelona mety ho maty ianao ka za misezisesy tany fiafarany lalakalenao ianao hoe mbola irere mahery fa amindray mimpimaso de mody vovoka ianao ary andalo fitsarana am'izay ianao ho tsarain'le tompony ty teny ty anao de ny Andriamanitra Abrahama ary io mihitsy ny ampanganao io krismasy nataonao io dao raha vakitsika hoe io anarana Jésus tsy ateninao grec izy io tande ataoko amin'ny Wikipédia mihitsy hitantsika moa zany le teny ao amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy aotsika voakary am'izay le teny ary hoe hitantsika eto zany de hoe Jésus en grec Jesus zay ka lay terme hoe Jésus mihitsy zany de avy amin'ny terme grec izy io avy amin'ny terme hoe Jesus ka le terme Jesus ne no ampianariko atsika hoe avy aiza no ny voany io satria masy de misy mandika vila ndray avy eo io ny atao hoe Yahoshua io ny atao Yesu karaza de efa diso daholo zany satria tsy izay mihitsy anarany Hebreo fa ny anarany Hebreo dia Yahoshua tsy azonao avadika ho Jésus novinona na inona ho ataonareo satria ny anaran'olona tsy azo exploitena ohatra zany ko hoe ndao transforme tsika ity araka an'ty te volo manao an'izany ny anarana zany tsy azo ovaina zany fa rehefa anarana de anarana zany ka hidirako kely mihitsy aloha zay zavatra zay hoe avy aiza ny voan'io anarana Jésus satria tsy ateninao grec io le hoe en grec tsy de Jesus de avy aiza ny voan'io Jesus io de zay ny ampianariko atsika eto indray androany am'izao fanazavana zao ny anaran'ny Andriamanitra ny tsy de azo ampidirina ny anaran'ny ina moa ny Andriamanitra ny grika de nataony hoe Zeus ty zany Zeus ka io Zeus io zany rehefa atsolo zareo de atsony amin'ny anarana hoe sos le Zeus io zany de vakina hoe sosa ny tena marina zany de ty sosa ty zany rehefa otrany ka ajaina zany le Andriamanitra de asiany zareo eto ny lohany eny eto zany ohatrany hoe ny amin'ny Allemagne ataony hoe Heil Hitler de le Heil zany fanajana de ty ndray zany ny fanajany grika ny Andriamanitra de asiany sotra hoe eto ny lohany de lasa zany de mipetraka ho azy am'izay le Zeus io le hitantsika teo Yesus moa zany de ny Jesus no nadikan'ny katolika romanina Jesus zany Jesus ihany fa zo lasa ohatrany hoe Jesus any fiteny izy to lasa zeta kely zany ty lasa hoe zeta kely zany ato Jesus de ny lasany Jesus ny vadika Yezo am'izay taty oriny ary ny Yezo lasa Jesosy ny maro samihafa ndray rahantsika kely zay sary zay miainga avy eo mi Jesus ndray izy de taony ny aingana anao an'le hoe Jésus i miova jy ty lasa jy ndray ty nataony zareo sasany anazy novaina jy ty ohatrany
lasa jity, de iny lasa hoe jesosy, de avy amin'io lasa hoe jesoa, de avy amin'io lasa hoe Jesus, de zay ny lasa hoe Jésus, de zay ny lasa hoe Jesosy. Zay zany ny tena firafitra ny teny io. Zany hoe ity Andriamanitra ty zany a de tena Andriamanitra ny Grika io atsono zareo fa tsy misy an'izany hoe avy any amin'ny teny Hebreo, tsisy teny Hebreo miditra amin'izany mihitsy. De tantarao zay le fitapitaka be vava ataon'ny olona mizoatsika amin'ny teny zao hoe Andriamanitra ny Grika io tomponareo io. Indrindra ndolo tsika rehefa hiditra amin'ity sahady le datiny 25 Desambra aloha tade hidirako avy hatrany, satria ny tiako apetraka amin'izany de zao efa nanomboka tany amin'ilay mpanjaka devoly tany aloha tany a no nampanao an'io fankalazana 25 Desambra io, ary ny nankalazaina tamin'izany de Zeus Olympien, Zeus Olympien, de profon'izany nareo manao an'io Jeux Olympiques io. Avy any amin'ny Zeus anie io resaka io e, ny Jeux Olympiques masy tena Zeus mihitsy manao an'io. Izy nanao an'le namorona le kilalao miboridana, de mifanenjika, de mifamono, de manao an'le fampitolona. Zeus ny nampianatra an'io, lay Antiochus 4 Epifana zay niaraka tamin'ny Zeus, lay Antiochus 4 Epifana moa mpanjaka, ary Zeus lay niaraka taminy. Donc avaka antsika ny ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Baiboly iny moa, Baiboly Baiboly Alliance Biblique Universelle ty vakiko ty de raha tsika mijery io. Le 15e jour du mois de Kislev en 145, le roi fit construire l'horreur abominable sur l'autel du temple et construit des hôtels dans les autres villes de Juda. Ao amin'ny boky ny Makabe voalohany zany hitantsika zany. Makabe voalohany a, toko voalohany a, andininy efatra amby dimapolo angamba le verseny vaketsika eto vakiko tsara io, de misy diso. Ie, amin'ny teny frantsay a, andininy efatra amby dimapolo, amin'ny teny gasy a, andininy fafito amby dimapolo ndray. Raha manana Baiboly Makabeo zany ianao a, Baiboly katolika misy an'izy io, de vakinao amin'ny Baiboly Makabeo ndalo vakiko kely mandeha ato aminato a, de hitanareo ry amin'ny teny ino moa, amin'ny teny gasy, satria mety teny ato avy amin'ny teny gasy fa teny gasy ny tena mety a, ity le izy zany. Makabe voalohany a, toko voalohany a, andininy fa 57 leza raha amin'ny teny gasy, fa raha amin'ny teny frantsay de 54 raha amin'ny teny gasy, adray 54 raha amin'ny teny frantsay zafady a, fa 57 raha amin'ny teny gasy zany. Io izy io. Tamin'ny andro fahadimy ny volana Kasileo, taona fahadimy efapolo zato, de naoriny teo ambonin'ny hôtely ny Sorana Dorana ny fahavetavetana lozan-tany. Nanorenany hôtely koa teo amin'ny tanàna ny Joda rehetra eny amin'ny manodidina. Ty tantara ty hoe inona moa zany nidiran'ity teny ty am'izay ataonao? Ny teneniko eto a, de mitantara hoe misy mpanjaka nakaiky mpanjaka tena niady tamin'io Andriamanitra Abraham io, ary nametaveta ny tempolony, nanao zay ratsy indrindra tao anatin'izany tempoly zany. De zany rangahy zany a, de niditra tao amin'ny tempolony Jerosalema tamin'io andro ny fahadimy ny volana Kasileo io, ary naoriny tao anatin'izany tempoly zany a ny hôtely fanaovana Sorana Dorana. Ka io hôtely io zany a dia ho anaovany sorona izy io rehefa avy eo. Ka rehefa tonga indray ny daty ny 25 Desambra de niditra tao izy a, ary de nanao sorona tao anatin'ny hôtely io. Ny tiako tenenina am'izay de zao, ity Antiochus 4 Epifana ty ny tena tompony fety io, profon'izany a lay lahady ny Epifania zay ataonao rehetrarehetra, fa samy manao an'io daholo na rehetrarehetra, na katolika na protestanta, alahady ny Epifania. Ka avy amin'ny anaran'ilay mpanjaka hoe Antiochus Epifana io, dao ajevantsika indray zay teny zay, amin'ny 150 misy an'izay aloha. Nisy solofim-paratsina, Makabe voalohany toko 150, nisy solofim-paratsina anankiray nivoaka avy tamin'ireo mpanjaka ireo, mpanjaka Grika zany io, satria Grika ty Antiochus Epifana ty, de Antiochus
Epifanina zanaky Antiochus mpanjaka zany zay natao antoka tany Roma sy ny mahasamihafa zany. De ity Antiochus 4 ty zany lasa mpanjaka atao Grika zany am'izao tam'izao asara mandeha zao mantsy. De io mpanjaka io de niditra tao amin'ny tempoly ka rehefa tonga tamin'ny fi misy teo 14e jour de fi misy teo ndra so de diso le teny ataontsika précis tsara mihitsiny tamin'ny andro 5 ny volana Kasileo, zany hoe tamin'ny 15e jour zany ny volana Kasileo tamin'ny taona 145 zany de naorony tao ambony hôtely ny sorony dorana ny fahavetavetan'ny lozan-tany zay. I Antiochus 4 Epifanina zany nanao an'io. Antiochus 4 mihitsy moa ko tena anarany de Epifanina ny fanampinarana. Antiochus 4 zany dikan'le 4 zany hoe larana faefatra amin'ny zareo mpanjaka izy zany. De zay natonga atao hoe Antiochus 4 fa nampiavaka azy Epifanina izy. De io Epifania io nefa le nataonareo hoe alahadiny Epifania. Zany hoe any Antiochus 4 mihitsy le fetinareo. Zay ny dikan'izany. Ovakikeo ny antony zany. De ndao avakitsika am'zay lefa le ary ambany ary zay 220 amin'ny teny gasy. Ny 520 ny volana izy ireo de nanatitra sorona teo amin'ilay hôtely naorony teo ambonin'ny hôtely sorona dorona. Zany hoe rehefa tonga ny 25 décembre zany satria volana décembre io Kasileo jerevantsika rehefa avy eo dia niditra tao amin'ny tempoly izy ary nanao fahavetavetana mahatsiravina tao izy nanatitra zavatra tsy azo aterina tao amin'ny tempoly io. Zany hoe ity ranga Antiochus 4 Epifanina ty zay tena devoly mihitsiny de nametavetany tempoly ny dada Iavata amin'izany daty ny 25 décembre zany. Andro mampatezitra sy mahasorena ny dada Iava mihitsy zany fotoana zany zay ankalazaina rehetra rehetra. Indrindra le aladiny Epifanina ny manamarina an'izany. Tsindriko tsara lay aladiny Epifanina ataonareo reo ariana 25 décembre no fanaporofona fa Epifanina eo ankalazainareo fa tsisy an'izany lay zanaky ny avenira zany. Fa tena devoly saina be ny eo ambadika an'io. Voapangany iny aladiny Epifanina iny mantsy nareo. Satria nomeko teo le anarana hoe Antiochus 4 Epifanina io resana amin'ity resaka 25 décembre ity. De io nareo fa tratra ny daholo mihitsy nareo zao. Mankalaza an'ilay fahavalon'Andriamanitra nareo tena izy. Manome voninahitra lay Andriamanitra lay Andriamanitra devolon'ilay ny Antiochus 4 Epifanina satria izy mihitsy ny tompony io anaran'Andriamanitra hoe Jesosy Jesoa io. Izy ny tompony io. Dao raha vakitsika an'izy arany. Amarino tsara ny bokinareo any aminareo zay manana. Misy fanazavana an'io mantsy ato ao amin'le Baiboly Maccabée chapitre 1 verset 54 raha amin'ny français. De amin'ny andiny fafiry moa zany raha amin'ny 59 izy amin'le misy an'le 25 décembre. Le 25e jour du mois, ny andro 5 zany volana zany, ils offraient des sacrifices sur l'autel païen construit sur l'autel du temple. De jerevantsika hoe ina le zatra nataony teo zany de ovakitsika ato am'izay izy zany. En décembre 167 avant Yahushua, l'heure abominable, c'était l'autel de Zeus olympien, dieu grec. Zay, zany hoe aveko ndemandea izy teo. Kislev en 145. C'est la fin décembre 167 avant Yahushua. L'heure abominable, c'est l'autel de Zeus olympien, dieu grec. Zany hoe ny zavatra ampitainy eto zany de Andriamanitra ny Greka mihitsy le nampidirina tao anatin'ny tempoly ary i Zeus ny nampidirina tao. Io le nataoko aminareo hoe io nge natao Jesosy ary io mihitsy ny lasa Jesosy ho an'ny Grika fa mody ny bataina fotsiny de natao hoe Jesosy de lasa nefa de teny Jesosy mihitsy le izy. Na nareo raha miantso hoe Jezo na hoe Jesoa avy amin'ny Jesosy daholo izy. Am'izay reo nambakany amin'ity 25 décembre ty tratra teo daholo hoe teny i Antiochus 4 ty nge notompinareo izany hoe le Andriamanitrareo Andriamanitra ny Antiochus 4 Epifanina. Le ankalazainareo i Antiochus 4 Epifanina no ankalazainareo fa tsy misy zany zanaky ny avenira zany tena fitany Jesosy nareo
tefitahany Jesosy de raha tsika mihita le izy ato ka sady nandika lalànareo rikatra amin'ny soratra masina ny tantara koa milaza fa zavatra ny Antiochius 4 io baiboly inge ty miteny ty e baiboly universel zany teneniko zany ary ao anatin'ny baiboly katolika romana koa mbola mipetaka ao zany fa ity moa ny tena manazava Tsiprieny mihitsiny a ary ity baiboly ty a de ny zany teolojianina maneran-tany nanoratra an'ity international ty ary hitany mpitondra fivavahana rehetra fantatry papany katolika romana ary raha tsy mahitsy de tokony verina mijery zareo fantatry mpitondra fivavahana rehetra lehibe ny protestanta na ny rehetrarehetra mahafantatra an'ity boky ty daholo satria international ty ary tsy nisy nitsipaka an'ity na ny raizany ary ny zatra voasoratra ao de zany ny voasoratra ao ary tsy voandroany fa ela izy io de toy atsika indray inona zany hoe ny teo zany de milaza mihitsy ny hoe fahavetavetana mahatsiravina an'ilay Jerosalempiana tsofoka tao amin'ny tempolin'ny Jerosalema tam'izany vaninandro ny 25 décembre zany de ho jereva atsika fa io 25 décembre io a de lay fampidirany izy moa Antiochius 4 Epifane le fahavetavetana tao amin'ny tempoly de nentina nankalazana ny andro naterahany ary ny andro nankalazany naterahany kosa nefa dia fametavetana ny tempolin'ny Jerosalema sy fakasana ny dada Iava inona zay vaninandro zay a 25 décembre ary izy dahory vakitsika lerany teny afaka mijery an'ity baiboly ty daholo nareo zay mijery a le 25e jour du mois c'était le jour où chaque mois l'on fêtait la naissance du roi avec les mandere izy a le 25e jour du mois le voalazako tery aloha tery zany to amin'ny andininy fa 5 dina voalaza c'était le jour où chaque mois on fêtait la naissance du roi zany hoe nidikan'izany amin'ny teny gasy de zao ny daty ny 25 décembre io a de andro ny fankalazana ny Antiochius 4 Epifane ny nahaterahany de le volana Kisleo a adimy kely ny teny aminareo n'izy lay Kisleo a de tsy nakorony fa fin décembre l'izy ao amin'le Kisleo ry zany a fin décembre 167 zany hoe any amin'ny faraparany volana décembre zany le izy ny volana Kisleo sy ny volana décembre zany de tena mifanaraka tsara mihitsy izy zany hoe 15 décembre izy zany niditsy atao amin'ny tempoly a ary ny 25 décembre izy a nanao le sorona dorana fankalazana ny naterahany de Antiochius 4 Epifane zany ny Andriamanitra nampidiriny tao de natezitra ny dada Iava mihitsiny a satria zay moa ny Andriamanitra de tsitsy fa Zeus Olympien hitanareo am'izany ny sary mahafaly ny Andriamanitra Abrahama ve ny sary arany satria le 25 décembre niditsy atao amin'ny tempoly zareo a nanatitra fanatitra ho any Zeus nataony tao amin'ny tempoly ny dada Iava fankasiana nge zany e tempoly ny dada Iava no nidirany ty ranga vetaveta ty a de nampidirany fahavetavetana mahatsiravina sampy ny Zeus Olympienne napetrany tao a ary nanaovany sorona tao anatin'ny tempoly ny dada Iava andro ny 25 décembre ary fankalazany naterahany zany daty zany fa tsy fankalazana naterahany io zanaky ny avindrindra io zany fa tena voafetaka daholo nareo naterahany Antiochius 4 Epifane io profony zany oa le alahady ny epifania ataonareo rehefa tapotra ny 25 décembre tsy haiko inona tapabolany na herinandro orinana io de manao inona reo tsy tadidiko da moa tsy mahay zany raha teo fa misy fotsiny le izy mba hazavao amiko inona le alahady ny epifania fa tsy misy anarana epifania fa tsy eo anatin'ny soratra masinao de Antiochius 4 Epifane no mipetraka ao no zany mazava be fa ny alahady ny epifania de midika fa rehefa avy nankalaza ny Antiochius 4 Epifane nareo zay manana an'le Andriamanitra hoe Zeus nataonareo hoe Jesosy zay nivadika hoe Jesoa rehefa avy nankalaza ny Andriamanitra nareo ka avy nankalaza ny Antiochius 4 Epifane tamin'ny fiderana azy tamin'ny naterahany Antiochius 4 Epifane fa tsy naterahany le zanak'Andriamanitra zany de manao ny alahady ny epifania nareo mamarana ny alahady ny epifania zany mamarana ny fetin'ny Antiochius 4 ny tena marina vo fatotra daholo nareo lazao amiko zay hoe aiza ny mamarinanareo zany zao mbola tsy tonga saina ihany mbola avindray le mpitondra fivavahana reo de mitapitaka any ray nefa de ny soatra masina mihitsy nefa manizingizina ny fahadisoana sy ny tsy fetezana zay nataon'ireo
fa ianao zay mandresy maina anavy dia tsy motonga saina mihitsiny zany rehetrarehetra zany angela mahatonga andreo hoe tsy mety tsy manoty satria tena efa ny rafim-pivavahana mihitsy no efa tsy mety tsony efa potika tanteraka efa devolo milalao anatin'le ataonareo io voatra any amin'ny anaranynareo ny ataonareo tsy mety daholo mihitsiny nareo mitomany ho mpanota zany rehetra zany no pro fa tsy nisy niaraka taminareo zany io andriamanitra abrahama io tsy miexiste zany ary io esory amin'ny saina zany fa fandehibirebena fotsiny zany raha niaraka tamin'ny andriamanitra abrahama nareo dia efa tafala tamin'ny fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny ery ahy fa izay re tsy itiavany olona anazy satria izy te ilomanao fahotana fa ely amin'ny sintona ny olona kosany tsy ho ilomanao fahotana dia testa ny sasany satria voatohitona le mampiridana anazy le mampilibana azy voatohitona le mampilibana azy ka zany mahatonga ny sasany hoe aza kitikitena ny finoanay fa inona le finoana aminao ary izy le inona le manafaka ny fahotana ve ny tokony inonao sa le tsy manafaka ny fahotana safidilo ianao fa nisy oatra masina dia minoan'lay manafaka ny fahotana minoany ahosoa dia vonjehanao sy ny ankonanao zay ny voalaza ao lay manafaka ny fahotana zany resahana zany anjaranao mieritreritra fa rehefa avy eo a ianao dia ampanaovina ny ladiny epifania fa iza iny dia efa miverina hoe iantikisy 4 epifania io satria avy nankalazaina ny nahaterahany avy ny tompoinareo le anaran'le andriamanitra ny tompony zay teo hoe jesosy zay nataonareo hoe jezoista teorina jezo ny katolika romanina jesosy ny fikambana be ny fivavahana ary jisasos ny anglisy jesus ny français zany le izy zany avy nankalaza zany nareo zay andriamanitra ny grika daholo izy zeus io andriamanitra ny grika dia nankalaza n'lay fahaterahany antikisy 4 epifania nareo fa tsy misy an'izany ehoso ateraka atao zany tsy misy an'izany zanaky ny avinidry ateraka atao zany ary zany ny mampisoloky an' jesosy ny teny satria tena fitaka be vava mihitsy izy zao dia mbola tsy aiky ihany venao tena namitaka anao nga io sady tsy nafaka anao tamin'ny fahotana io jesosy jesoa io dia mbola sy tonga sainy ihany ianao nefa tsy misy mpanota mahazo makany amin'andriamanitra zany fa raha ny mahazo makany ny mpanota dia tokony mahazo makany koa ny devoly zay ny valiny raha mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra ny mpanota dia mahazo makany koa ny devoly fa samy mitovy reo reny ary ny tena lehibe ny mpanota reny fa anao mahafantatra raha fa tsisy afaka makany zany noho zany aoka ianao tonga saina ary eritreritra fa voafitaka ianao ele izay tena voafitaka ianao zany le andriamanitra tomponao ke andriamanitra ny antikisy 4 epifania le hoe zeus io tokoa nareo fa jareo nge tamin'ny 2000 firy nga mihitsy tadidiko iny le hoe tonga teto ny flamme olympique iny mamatotra nareo rehetrarehetra iny tonga teto madagasikara ny flamme olympique ary io mo toko mandehandeha mandeha tany fa ngamo re tsy nanaovanareo fitaom-pivavahana be tao mamasina le flamme be iny le afo olympika iny ngasy tonga tao mamasina daola dia niara-ny vavaka sy nanome voninahitra any nefa niny afo iny afo ny zeus iny nalaina avy any grek iny tsy azonareo dikaina dao zao teniko zao fa misy daola nge zany nalainareo avy any avy any gresa ngeny tao mitendrombohitra olympe nakanany iny zay misy afo mirehetra tsy mijanona mandraka androany zay milaza fa présence ny zeus onle izy tany iny ngeny nalainy ary natao mihitsy zay tsy ahafaty anazy mandrapatonga eto madagasikara dia nirotsaka tao daholo ny ffkm katolika protestanta rehetrarehetra na fiangonana zandriny niara-nirotsaka tao mamasina dia nanao fitaom-pivavahana lehibe mihitsy fa izany no ny teny tamin'izany hoe tena manaonao foana dia ohatrany tsisy sananao tsy moatra teorina satria tratrinareo dia tsy satsonareo satria zany teny tsisy anio ataonareo denareo izy dia samy niemotra daholo dia natonga le jeux olympique afarany teo ohatrany to tsisy sananao firy ohatrany reny nareo mety nanao ihany angaminareo fa tsy natao rembahoaka sy ny ana fa ny afinafina satria mahafantatra ho avindray zay ny ambasadioka ny so iteny io ndray fa reny no prove fa ny jeux olympique anareo dia zay avy any grèce avy amin'ny jeux olympia satria nalaina avy eo amin'ny tendrombohitra olympe lay misy any zeus mihitsy ny io ka io teo tendrombohitra olympe ny zeus io averiko ndre mandeha dia tendrombohitra amrehetra afo ary tao io nalaina satria io antikisy 4 epifania dia mpanao jeux olympique mihitsy izy namorana io resaka mitolotolona io hoe miady mitolona dia fampitolona dia izy faly be izy mijery an'io reny sportport reny ka mibridaboridana
de Antiochus 4 Epifane nampianatra an'io sport mibridana. Izy tena lehibe ny manao an'io ary izy nanao an'izay de zay no mahatonga ny hoe ny sport rehetrarehetra lasa miboridana fa izy nampianatra an'io. De rehefa tonga ny Jeux olympiques de alaina ny Grèce satria anazy io jeu io. Ny Jeux olympiques na ny anarana hoe Jeux olympiques de miala avy eo amin'ny tendrombohitra olympe any amin'ny Grèce ary i Zeus ny eo anatin'io zay natao hoe Zeus ary nantsony grika hoe Jesus, Jésus ny katolika de io lasa hoe Yesu de ino atao hoe Jesosy na Jesoa itomponareo io. Any Grèce ny fohy be. I Zeus itomponareo io. De itokonareo satria i Zeus ny lehibe nareo nanao fotoam-pivavahana tamin'ny Andriamanitrareo nareo tamin'ny Jeux olympiques tonga teto. Tsy haiko na 2004 izy iny na 2007 tsy tadidiko. Nanaovanareo fety be teo Mahamasina mihitsy izy. Fa embouteillage be tsisy ohatr'izany mihitsy teto Antananarivo tamin'izany. Ary tsy ary mbola nisy embouteillage ohatran'izany teto Antananarivo. Fa nampiaiky mona mihitsy satria tena trop be le izy. Zany ny tena adalana mahatsiravo. Proof zany fa i Zeus ny Andriamanitrareo. Satria raha ohatra ka tsy Andriamanitra io de tokony tsy nivavahanareo niaraka tamin'ireny flamme reny. Tokony tsy tonga tanareo nivavaka ho an'izany flamme zany na ny Jeux olympiques. Fa iny ny fanaporofona fa nivavaka amin'io Andriamanitra Zeus nareo. Zay antsoina hoe Sos ka lasa hoe Jesus na Jésus Jésus Jesus le farany. Ina reny mbola tenenina? Azao fa tsy nivavaka tao Mahamasina koa nareo e mamorona mihitsy ianao ary miampangana fa tsisy an'izany vavaka tao zany de efa trop loatra kosa le fandaingana re de efa zany mbola lavinareo ihany tsy misy zany. Fa zany rehetra zany de proof fa le flamme olympique ao amin'ny tendrombohitra olympe any Grèce misy an'io. Zay ny flamme olympique. Ena koa moa le Andriamanitra tompony io nefany Zeus no anarany zay antsonareo hoe nantsony grika hoe Zeus de Jesus de tsy ny karaza efa nazavaiko teo. Ny olona nanompo anefa ny olona nanompo anazy Antiochus 4 Epifane. Tena mifanaraka mihitsy. Nareo rehefa ny mivavaka miaraka tamin'le flamme olympique ny mpitondra fivavahana sy mivavaka manao Jeux olympiques io zany ny Andriamanitrareo io Zeus io. Profon'izany le miady mafy ho an'i Jesosy Jesoa nareo hatramin'ny farany. Ko io mihitsy ny Andriamanitrareo arako. Tsy Andriamanitra Abraham io fa Andriamanitra ny Grika io. Petraha io foana. Le andro ankalazainareo andro ny Antiochus 4 Epifane 25 décembre andro naterahany fa tsy naterahany io zanaky ny avo indrindra io zany. Tsisy mpamonjy teraka tamin'izany fa naterahany Antiochus 4 Epifane io. Ny fanaporofona farany ahoana le aladiny Epifanie. Anareo tsy manao aladiny Epifanie. Ny aladiny Epifanie galina mamarana ny fety zany hoe nanomboka 15 décembre 25 décembre nivon'le fety naterahany Antiochus 4 Epifane fa ranana amin'ny aladiny Epifanie am'izay taorinany. Ka zay koa mampanjaka anazy. Mpanjaka rehefa manao fety zany tsy ray andro. Fa ny mpanjaka rehefa manao fety zavatra ela be ray volana mihitsy iny. Na ny mety latsaka kely arakaraka zay ty mety ohatra ary. De tena marina tokoa nanomboka tamin'le 15 décembre ny fety nivon'ny fety 25 décembre naterahany Antiochus 4 Epifane fa rahana ny fety aladiny Epifane feno ray volana. Tena andro ny mpanjaka manao fety marina le izy. Mbola maly any ianao tsisy marina zany. Efa mba tonga saina rehefa nao an'izany satria raha mahita daholo zao noteneniko zao. Zany ny proof fa tsy izy Jesosy Jesoanao io. Sady efa mampanota ny tena mbola mampiditra izy io mihitsy. Rehefa hiditra kizy de miarah aminazy foana e. Io zao anao miditra kizy foana e. Ary zareo no mahatsivanina ny firena rehetra zay manompo an'io Jesosy io. Fa tena mataony manota tena ataony fay mihitsy Madagasikara lohalarana. Tena eto ny tena lohalarana satria eto mitomano kristianina daholo hoe kristianina tsy akoriny sady efa tsy mety. Sa mitonga saina fa de nalefa io Jesosy any amin'ny elany ianareo. Nareo mihitsy natsipiny any daholo, natsipiny Jesosy Jesoany amin'ny elany nareo. Rehefa tsy tonga saina nareo de izay moa efa henonareo marina fa zareo mieritreritra fa rehefa teo afaka nareo manatona ny Elia. Rehefa teo afaka nareo manatona ny Elia. Mbao hoe raha fa tena afaka ane nareo e. Lasa tsy manota intsony inge de tonga any amin'ny lanitry lanity. Zay nge ny tanjony lasa tsy manota intsony. Saingy tsy afaka miditra amin'izany lalana zany nareo satria
nareo mpanota tsy afaka makany zany nareo. Apocalypsie 21-27 Apocalypsie 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina avaka itsika zay. Apocalypsie Apocalypsie de miara-mijery tsika ry amin'ny écran ery. Apocalypsie 21 enao mpanota io zany le mitomano mpanota io de ty ny vali teny menanao. Apocalypsie 21-27 tsy mandeha ve? Tsy mandeha? Amboaraigny eny aloha ary. Iny ny tanàny teknicien tsy manino zaho mba miasa koa ny teknicien e. Apocalypsie 21-27 tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina. Zay ny voalaza ao na bokinareo. Izany hoe ny olona manota de tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanta zany fa diso adresy ianao ary tena diso fanantenana ianao. Na ataony Andriamanitry io fay mihitsy eo anareo. Io Andriamanitra tsy izy nareo. Efa miteny impira pisoloky eneo io e. Raha tena mariny efa nanafaka areo tamin'ny fahotana ary tsy namitapitaka anareo ohatran'izao. Jereo iny nambotany anareo e. Tsy afaka mamaly nareo amin'ny aladiny epifanina hoa. Inona iny? Iza nampanao an'iny iny? Iza nampanao an'iny? Iza? Maninona nanao an'iny nareo? Nanao satria mba namatorana anareo amin'izao fotoana izao hoe ny aladiny epifania de midika fa mifarana ny fetin'ny mpanjaka de nareo koa manao fotoam-pivavahana mamarana anazy aladiny epifania. Tena tratra 25 Desambra andro naterany voalaza tato mody lazareo fa andro naterany hoe Jesosy ka i Jesu Olympia mihitsy ny zany akalazanareo zany ankolaka amin'ny alalan'ny Antichrist 4 epifana. Ny Antichrist 4 epifana no ankalazainareo teraka de amin'ny alalan'iny nivavahanareo amin'ny Jesosy. Zeus Olympien. Zay zava-misy zay. Noho zany hofaranako ny teny misy teny frantsay mahafinaritra teknisianina vitany fanamboarana amin'ny io refa ka amin'ny am'izay Apocalypsie 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandaingy fa zay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana zay any zanak'omby ihany. Reo le tsy mandaingy, tsisy tsiny, tsy manao taintsony, tsy mety manao ratsintsony, reo no makany amin'ny lanitry. Fa ianao zay mpandaingy sy mpanao vetaveta sy efa tenenina marina tsy raha io tohizo ny ataonao rehefa zay no mety aminay fa ny aza mba maty. Ny aza mba maty ho ay ianao. O hitanao ny tantaranao fa ianao tena benosy be saina tena tsy mataotry n'inona ny aza mba maty. Nefa ny mampimena vao marany ianao de tany mitady dokotera iny zany tsy mataotra ny maty nay. Fa izy le hery benosy le force be ny zestiavanao teo e. Fa maninona raha vao marary kely de mitady dokotera dika zany kely aina ny tena marina fa be vava tsy amin'antony. Ka aza manao an'izany fihetsika zany e. Miala amin'izany fa tsy mety tsony. Inona no niarovanareo zahatra efa tsy mety. Fa atao daholo zao karazana kasiparana zao mba handravana ny fanjakana masina misy aneo samy toron'ny fanafana. Fa nareo ve ahoana e? Mba mieritreritra ve? Iady ampamorona ve nareo e? Rehefa fantatrao fa marina ny teny de manatona ny beba de ndao atao batisa. Ny batisa farany de amin'ny 8 mars 2026 ho avy zao. De tsy isy tsony ny batisa ankoatran'izay. Fa de eo anao sy ny tranonao. De ndana atao aseva atao ny batisa andreo mpitondra fihavaana makany amin'ny tsy zetretrareo de hitantsika ny toy maka izy nareo. Ko le olona nanao batisa anao fa olona mpanota de nga voaka ho tsy mpanota ianao dika zany. Ny mpanota rehefa manao batisa mpanota gala mpanota iringiriny mivoaka avy eo. Mpanota iringiriny. Fa mba mieritreritra. Dovaka itsika le amin'ny teny frantsay dia marana antsika anazy a. Le teny plutôt le hoe manina le Korintiana faharoa toko fahadimy andeny fahina efa azotsika voaka fiatrana. Voilà. Ainsi dès maintenant ary noho izany de manomboka izao. Efa hatrany amin'izany nisy an'izany manomboka izao zany fa de toy izay hatramin'izao le manomboka izao.
nous ne connaissons personne selon la chair. Tsy fantatsika intsony zay zavatra resaka momba ny nofo zany. Et si nous avons connu Yahoshua selon la chair, ary raha fantatsika tao amin'ny nofony izy, araka ny nofo satria izy teraka zany oa. Maintenant, ankehitriny, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ankehitriny, de tsy fantatsika arak'izany intsony izy. Foana le nofo satria nofo tahiny. Vao nampianariko anareo tamin'ny Romaina 8:3 reo hoe 8:3 ny nofo tahiny. Le hota mihitsy zany ny nofo iny, ka raha iny no ankalazainareo amin'izy teraka mankalaza hotinareo. Zay aloha lalàna zay. Tsy azo atao tsony interdiction totale ho an'izay tena manompo any Andriamanitra Abrahama, tahaka anahy Elia manompo ny Andriamanitra koa. Andriamanitra Abrahama izy aminareo ty olombelona, fa Andriamanitra neny amin'ny lanitra izy ihany. Iavanao anarany dadanay malanay izy. Raha manompo azy dia tsy mety manao an'izao sazy zao tsony. Raha tena manompo any Andriamanitra Abrahama, hatrany dia miala ary manatona any Elia dia atao batisa avy hatrany, soratra anarana batisa aingana dia aingana sao maty. Fa le tsy araka amin'ny Andriamanitra Abrahama fa mody manao sinema. Mody manao sinema hoe ny Andriamanitra Abrahama mody amin'ny vava fa manohitra anazy. Sy manatona ny Elia ary zaka moa mitady anao inona tena rehefa tsy mila anazy. Rehefa tsy araka amin'ny Andriamanitra Abrahama tsy mila miaraka amin'ny Elia. Fa zay araka amin'ny Andriamanitra Abrahama rery ihany. Lay ny teny hoe za tsy tia mpanota, ary ny teniny zany hoe aza manota intsony, dia zay no manatona ny Elia. Fa tena tafaraka tsika hoentiko any aminay nareo ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Zay ny amranako ny teniko fa dia mirary soatsika rehetra samy tonga saina feny zay manao krismasy dia hiady amin'ny dada Yahva, lay Andriamanitra Abrahama. Zay manao krismasy dia hiady amin'ny Yahoshua, lay zanaky ny avo indrindra, lay nidiny ety maty teo amin'ny azy fijaliana ka ny teny hoe aza manota intsony. Ary zay mbola manao krismasy dia hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria izy ny teny hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa ary ny anarako aza lotoina. Isaia 48:11 aloha vakitsika any aloha zay. Isaia 48:11 hoe ny voninahitra dia tsy azo nomen'Andriamanitra hafa intsony manongo izao, fa rehefa mbola ampiasa ny soratra maso ianao ka hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tompony Andriamanitra Abrahama fa tsy mahazo manao foana intsony ianao. Ka no manompo any Andriamanitra Abrahama ka raha manaraka an'izay nyteneniny. Rehefa tsy mety dia tsy mety, fa tsy ianao nanao belosy be saindany. Isaia 48:11 fa manipy ianao any amin'ny hely izay mbola mampirisika anao an'izany, ka aza miditra amin'izany. Fa mba samy lehibe sy misaina ihany ka aza mety fitahana tsony. Ny ankizy kely mbola teraka sy mbola tsy mahafantatra indrindra nge ny azy fitahany. Fa ianao nge efa mba ary saina manina ianao tsy mba mandinika ny zavatra tenenina anao. Fitiavana nge zao tena fitiavana hamonjy ianao ary manapotsipotsitra ny ratsy ataon'ireo Andriamanitra tsy izy ireo, fa ianao tsy mety tonga saina. Fa mba tongava saina amin'izay fitiavana anao zao, mba tongava saina amin'izay ianao. Isaia 48:11 hoe tsy azo atao tsony mivavaka amin'ny Andriamanitra lazaina fa tsy izy, fa voarara lalàna tanteraka mihitsy zany. Noho ny tenako, eny noho ny tenako ihany no anaovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako. Tena misy ny fandotoana anarana. Ary ny voninahitra tsy omeko ny hafa. Maninona zany ny voninahitra efa tenenina hoe le manam-boninahitra amin'ny teny hoe Yahoshua io, le zanaky ny avy indrindra io, teny hoe aza mankalaza ny nofo io fa nofo ota io. Ary ny zava-misy ny soratra masina amin'ny teny mihitsy fa naterahan'ilay mpanjaka devoly be alika ninge io 25 desambra hoe fa tsy naterahan zany mpamonjy any akoriny. Efa zany ny tenen'ilay l'Andriamanitra be voninahitra avo indrindra, ianao mbola manao ihany ianao. Fa inona zany tena tadiavinareo rehetra? Ry mpitondra fivavahana mamosavy olona. Nareo koa zay entiny mandeha amin'ny tsy izy io. Fa inona mihitsy ny zany ny tena tiana tongavany? Ilady amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny venareo efa nilady moa nareo dia toizo. Fa zay tonga saina hoe tena tsy azo idivana izy ka mila atao. Zay tonga saina hoe ahoana moa ny idivana amin'ny Andriamanitra Abrahama dia mila atao rehefa nahen'ny teniko. Avy aty manatona ny Elia. Manatona ny Elia amin'izay zao dia hiara-dia amin'ny Elia amin'izay. Izay zao natao. Izay anara-dia ny Elia. Hitondranay ho any amin'ny lanitra izy. Ho any amin'izany Andriamanitra Abrahama zany izy. Hitondranay ho any izy afaka amin'ny fahotana rehefa izay vao tonga any. Ary vitanay zany. Vitan'ny Elia zany fa fahefa nanomeny Yahoshua ny Elia zany.
andao anaraka anareo hoany am'le tena mpamonjy le tena niantona teo amin'ny azo fijaliana Iahosoa anarany andao hoany am'izay tapoany hevitra aza manaiky vonona tsony le fanahy mba malahelo be ing izy mikikika ao anatinao tena mba ianao nge raha maty de nivovoka miverina vovoke fa izy no ijaly nefa iny nytenenao iny io fanahy io nytenenao io nge tanareo rehefa manao ratsinareo de hitanareo rehefa manao ratsinareo de mandeha feritreritra am'izay ianao tena miasa sainy hoe mba miantso Andriamanitra ihany ianao am'io Andriamanitra hoe fa inona re ty natao saingy efa vitanao moa le ratsy de tonga am'izay de volo manapempo anao am'izay efa mpanao ratsy hitanao am'izay de mamoifoy am'izay de vo mainao mirifatra manao ratsy ngaty zany foana moa nataonareo reo zao zany ny ataony devoly mpanararopaty ary tena mpampirisika anaonao ratsy aza manaiky tsony manongo zao ndo hitodika any amin'ny Iahosoa farana ny teny koa manatona ny Iahosoa aza midy bingo am'izany resaka dalàna zany tsony aleo zay mbola teanao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama any aleo izy hiady any aleo izy ihany ny vavan-demonitra rehetra no mampahery anazy aleo izy eno any fa ianao zay mahino anahy kosany ka tonga saina sady efa mpampanoto reo Andriamanitra reo tsy mahafaka ny fahotana reo mpitondra fivavahana reo napirisika anao anota fa mibeba fotsiny efa aveo zatra dikainy tenin'Andriamanitra manoitra tenin'Andriamanitra daholo zany rehefa fantatreo fa tsy mety zay fa namono novonono reo ianao miala tany andao hiaraka amin'ny Elia ake tena mandray tananao ampifanena mihitsy rehefa hitady an'le Andriamanitra tena marina e tsara loatra mantsy izy mifarana ny teny koa de mirary isaotsiketra samoteny soa ho amin'ny fiarahantsika manaraka fa hivavaka antsika marana ny teny sotra betsaka dada Mariava tena fitiavana re zany teninao zany ary tena mampafantatra ny olona marina mihitsy ianao aseo le miariary mihitsy le tena fitaka be vava-mahazo an'izao tontolo zao fa dia zao tontolo zao tokoa ny makasika anao zao tena makasika faratapony anao mihitsy rariny mihitsy le fikapona mahatsiravina anjoany zareo koa rariny de rariny mihitsy ary soa zany fijinjana zany fa tena masaka marina ny vokatra am'izao adalàna nataony zao alefaso ny teny rehetra zay efa voalahatra anao de nikapoka anao am'ty tany ty fa tonga zany fotoana zany efa nandeha foana ny fampilazana sy ny fanairana fa sady tsisy miaino tsisy minana mendrika am'izay ny fanapaha-kevitra tsy avy any aminao dada Mariava efa masaka tokoa ny tany mendrika anazy ny fijinjana tsy fijinjana ho any amin'ny lanitra ny lanitra ho an'izay hoany nefa fa mijinjany nataony izy aloha tamin'izay rehetra nataony teo anatrehanao andro ny fahamaliana zao fa zay tonga saina andositra an'izao fahatezerana zao dado meo hery hiala tany amin'ny fahafatesana tany ataovy tafaraka amin'ny Elia zay ny ranao fa hoentiko any aminareo mianaka ry zareo de ho any aminao dada Mariava so any aminao Iahosoa ataovy mba hitareo na aiza na aiza misy azy nahatra any amin'ny farantany reo ka maheno zao teny zao de ataovy mitodika mitady any Elia efa ty za ty ny ranao hamonjy an'ireo olona zay tena hitodika ho any aminao hanangona azy rehetra ho any aminao voninahitra anao dada Mariava voninahitra anao Iahosoa de ta io zao teny zao teny hipakany amin'ny fony sy saintsiray avy fa tena famonjeny ty fa tsy sangisangy sotra dada Mariava amin'ny anaranao Iahosoa anaovana mivavaka sy ny teny rehetra halleloia amen de misotra betraka antsika rehetra ny amin'ny anaranao ny teny sy ny fampianarana rehetra ary mandra-pianao mandra-piresika indray veloma tompoko